Pejim-baovao ahafantateraka kosa ny dia nisy androany ny fijerena ifoto ny fanorenana sy ny zava-misy rehetra tetsy amin'ny tany ity koa izay nomen'ny komina Antananarivo renivohitra itoeran'ny fiara izay tratran'ny sazy avy amin'ny komina tsy maintsy ajanona ny asa manomboka izao ny tompon'andraikitry ny komina nandritra ity fidinana ifotony ity. Nijery ny fanorenana sy ny zava-misy rehetra tetsy amin'ny tany Tiko izay nomen'ny komina Antananarivo renivohitra itoeran'ny fiara izay tratran'ny sazy ny komina Antananarivo renivohitra androany. Nanao ny fisavana ny fahazon-dalana ny fanaovana ny clôture ny komina Antananarivo renivohitra izay anaovana tobo fiantsonana na gare routière eo amin'ny tany indrindra ny fanotofana ny tany rehetra izay tsy misy fahazon-dalana avy amin'ny komina. Nisy avy hatrany taratasy nomen'ny komina ny orinasa SMATP izay nanao ny famefena fa tsy maintsy ajanona ny asa manomboka izao. Mila makany amin'ny komina Antananarivo ny tompon'andraikitra mifampiresaka tsy vitan'izany ihany fa eo koa ny fitaraina ny mponina sasany no ny fanisorana azy ireo amin'ny toerany trano folo no tsy maintsy miala sy nahazo vola tamin'ny fanjakana. Ny komina Antananarivo ihany koa dia manana fahavoazan'ny olona sy ny tanàna manodidina rehefa hisy ny rivo-doza sy ny andro ratsy satria vokatry ny fanotofana tsy misy fandiniana daholo ny mahatonga izany. Amin'izao fotoana izao dia efa misy toerana dibo-drano sahady indrindra ny fiangonana. Araka izany dia hiaraka anao fitarainana aty amin'ny komina ny mponina toerana momba ny zava-misy rehetra. Nanambara ny Italiany urbanisme et développement Razafitra Tsoarana Edson no faramisy fahavoazana mahazo ny mponina dia raisy no tompon'andraikitra ny fanjakana.